ratsika mandalana ihany zany toy ny raha eo anivon'ny orinasa Jirama iny fa lafim-baovao makasika ny fampianarana kosa indray dia raha toka nomboka ao amin'ny alatsinainy avy zao ny fanadinam-panjakana baccalauréat sokajakabeny dia nivoaka io hariva io ny voka-panadinana BEPC ho an'ny eto amin'ny fara-padiadia mpampianarana Antananarivo renivohitra sy ny faritra manodidina nahitana fiainany ny taham-pahafahan'ireo mpiadina ramta tamin'ny taondasa. Mivaly io arivo io ny fanadinam-panjakana BEPC manerina ireo ho fari-piadidia mpampianarana eto Antananarivo sy ny manodidina. Nahatratra 5,770 ny taham-pahafahana fanadinana BEPC tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny Antananarivo renivohitra araka ny nambaran'Andriamatoa Andriamampandry Todsoa DGFA eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Somary neny zany taham-pahafahana fanadinana zany raha refesina tamin'ny taondasa izay nahatratra 3,4,750 isan-jato kanefa ny tompo kosa raha jerena ny tamin'ny taona 2024 satria dia nahatratra 3,4,750 isan-jato zany. Isan'ny fanazavana nentin'Andriamatoa Andriamampandry Todsoa ny fampitomboana ny ilentan'ny laza adina izay mikirakirain'ireo mpampianatra nahazo fampiofanana manokana ho fanamafisana fahaiza-manao. Isan'ny politika vizy ministera piatikoa ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ka noho izany ireo ankizy tena mendrika sy mahay no afaka tamin'ity fanadinana ity ho iantrano ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Etsan-danin'izany ho iantrano ny fanazavana nentin'Andriamatoa Andriamampandry Todsoa dia tafiditra ao anatin'ny famerenana ny asin'ny sehatry ny fampianarana izany ezaka rehetra izany. Amin'ny ankapobeny dia afa-po ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity fanadinam-panjakana ray ity. Tanteraka hoe Andriamatoa Todsoa Andriamampandry ny fanamby napetraka ny ministera dia ny famoahana ny valim-panadinana roa na 3 andro tao aorian'ny fanadinana